Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana desambra manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny asabotsy fahaefatra amby roapolo ny volana desambra. Raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana misy hatrany ny tandrivirahona raykotroka aloha zany amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny miamaina kosa zay ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara manoloan'izany dia ho mafy hatrany no ny rivotra amin'ireo faritra ahitana an'izay orana tandrivirahona raykotroka izay koa mila mitandrina hatrany ny mpampiasa ranomasina manoloana izany. Ny toetrandrontsika ro an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy Cap d'Ambre hatrany Cap Est anorana tandrivirahona mety raykotroka indraindray ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra any avaratry voamaraka ho 7.20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora fa itoetra avy atsimo kosa zay amin'ny ankapobeny ny manomboka ny alina ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ny anakafa ka ho 7.20 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonjabe kosa ny ranomasina ary ny avy onja dia manodididina ny 2.5 metatra. Cap Est hatrany Manoro izy tafiotra ao anaty oram-baratra anoram-baratra araka izany ny andro ary ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ihena miandalana izany ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora any amin'ny farany fehim-potoana. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.3 ka hatramin'ny 2.2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anorana tandrivirahona Maalana ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora ihena miandalana izany ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja dia 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona ny andro ary ho avy atsimo ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora fa ihena 7 kilometatra isan'ora zany ny maraina. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.4 ka hatramin'ny 3.2 metatra. Morontsiraka andrefan'ny nosy kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andraona vitsy ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hahatratra 9.70 kilometatra isan'ora ny alina ny avaratry ny Toliara. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.7 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andraona amin'ny tsitokotoko mety arahina tandrivirahona indraindray ny morontsiraky melaky ary ho avy atsimo andrefana ny rivotra ao anatin'izay ka ho 7.20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.4 ka hatramin'ny 2.9 metatra. Any amin'ny Cap Saint-André hatrany Analalava izy tafiotra any anaty oram-baratra anoram-baratra araka izany ny andro ary ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora ary hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Ihodina ho avy atsimo ny rivotra amin'ny farany fehim-potoana ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny 2.4 metatra. Morontsiraka Analalava hatrany Cap d'Ambre kosa amaranantsika azy anorana tandrivirahona mety raykotroka indraindray ary ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra ary ho tonona adiny-panonja ny ranomasina ny avy onja dia ho latsaky ny 2.7 metatra.